Aqui me quer, né? Poka moa zany ny bomba mandratsaramaso ety amin'ny rond-point Ambodiaty anaparitahana andreo mpanao fihetsiketsehana vao amin'ny mpianatra mpitsabo. Somary nikorotana kely natapaka ny fifandraisantsika teo. Tena manepitra tanteraka moa zany ny rivotra zay mampatonga anay aty arina aty. Aty dia maromaro ihany ireo bomba mandratsaramaso nilatsaka teo. Mbola tsy miala lavitra moa zany ireo mpianatra mpitsabo ireo fa mbola ery amin'ny rond-point amin'ny ery. Ezaka anantona ny jery zava-misy tsika. Ialany tsiny ny fahatapahana teo noho ny lafin'ny fifandraisana teo amin'ny resaka internet zany no nisy fahatapahana teo. Tsy nandaitra moa zany ny fifampiresahana teo amin'ny ilay lehilahy milaza fa ray aman-drenin'ny mpianatra teo sy ireo mpianatra. Eto mbola tsy miala moa zany ny mpianatra, mbola reto tajantsika eto reto mpitandro filaminana kosa. Ety Anosy ety moa zany no mitranga amin'izao fotoana zao. Mandroso ny mpitandro ny filaminana ary mandositra avokoa ireo mpianatra tajantsika eto amin'ny sasa. Ary misy regroupé ery amin'ny rond-point ery zareo amin'izao fotoana izao. Milahatra eto amin'ny rond-point mory zareo zany, zareo mpitsabo sy mpianatra mpitsabo. Araka ny ndraitsika teo dia tsy misy intsony na service minimum ary ho ataon'ry zareo reto. Mpitandro filaminana moa zany dia mijanona ery amin'ny 50 metatra ery itsy tambohan'ny Saint Michel iny. Raha eto amin'ny rond-point kosa ireo ankizy mpanao fihetsiketsehana. Tazantsika miaraka amin'izareo koa nefa ireo mpanakanto sasatsasany.
Tambah tol mo zanreu sabwa sini sponsor arni panakantua miaram tambah tayeto ni rompoint ni masna si anusietwa riam ni 50 meter tamialit kusero tando filamina zain sanna tam fanusianya sini fandatsana bombo mandatsa ramas Mengatakan panakan kedua suasina jurnalista iresaka ano fampararana mreto tandroni filaminan reto fa nangataka ny tenana suasina jurnalista Rehefa averina avany zay dia mena efa foana mety raha amin'ny filmiana Iza? Allô? Saya mo zany fangatahan'ny mpanakanto bojo teo ifampiresaka amin'ny tandro filaminana izy fa mangataka kosa mba tsy hisy fandraisam-peo ao anatin'izay fampiresahana izay dia andrasantsika moa zay izay fampiresahana izay. Ezaka nantonantona kaikaiky any tsika na dia ataoko hoe mety
tsy andreny feoany ary ohatra. Fangatahana moa ny azy zay dia ajaitsika zay fangatahany mpanakanto zay. Omenay fotoana rehefa tonga azafady indrindra azafady fantatrena anao fa te hitranaka tiana fa tsy sina dia mamagataka zay mba tsy misy. Okay. Dia andrasantsika moa zany zay valo fifampiresahana eo amin'ny mpanakanto bodo sy ny mpitandro filaminana zay ao anatin'ny ataontsika hoe fifampirarahana tanteraka zareo amin'izao fotoana zao. Avy eo moa araka ny fanambarany mpanakanto bodo teo dia isy ny fanambarana sy ny vaovao zay omen'ny mpanao gazety fa ny fangatahany dia tsy ho atrehana na ny tsy ho atao eno zany zay fifampirarahana zay. Ampatsahivina antsika fa eto amin'ny lalana makany amin'ny rond-point Namboda mifanitsy amin'ny tambony Saint Michel no misy andreto mpitandro filaminana andreto, ary ireo mpanao fihetsiketsehana kosa izay miaraka amin'ny mpanakanto sy ny influenceur ary ireo mpitsabo sy mpianatra dia samy ery amin'ny rond-point ny Mahamasina Anosy. Somary manalavidavitra ety amin'ny 10 metatra 9 metatra ety moa ny mpanao gazety rehetra amin'izao fotoana zao araka ny fangatahany mpanakanto bodo teo dia isy ny fifampiresahana zay ataony. Misy moa efa ao anaty fifampiresahana moa izy sy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny solotenany ireo mpitsabo sy ny mpanakanto miaraka ary ny influenceur izay tazana ety toerana ihany koa. Tsy aivina fa ireo mpitsabo ihany no nifampiresaka tamin'ny mpitandro filaminana teo aloha teo talohan'ny nisy ataontsika hoe fifandonana tao aorianan'izay fifandonana zay no niditra antsehatra ny nanatevin-daharana reto mpianatra sy mpitsabo reto ny mpanakanto sy ny influenceur zany.
fampatsiahivana kely antsika izay mpanaraka an'ity hetsika ity moa dia misy ny 27 ora avy any amin'ny ultimatum avy any amin'ny génération Z. Izany hoe raha ny tena marina dia tsy misy ny fihetsiketsehan'ny génération Z any tsy normaly fa raha ny tena izy dia rahampitso no izy izay ilay hoe hetsika mafimafy kokoa entin'ny génération Z izay. Ireto tazantsika eto androany reto dia paramètre sy ny mpanakanto ary ny influenceur mitambatra. Tsy tazana ety izany raha ohatra ka ilay atao hoe fikambanana ao anatin'ny génération Z dia mbola tsy tazana ety toerana amin'izao fotoana izao fa mbola manaja ilay 27 ora izay nomena ho fetim-taona amalin'ny filoha ny fanatahana izy ireo. Tsy vadika ilay data. Rak'izao hitantsika izao moa dia mbola ao anatin'ny tena hoe fampirarana tanteraka ny mpanakanto bodo sy ny mpitandro filaminana. Ireto tazantsika somary mitsahatra kely moa izany izay fampirahana fa miandry ny fanapahan-kevitra ao aty amin'ny mpitandron'ny filaminana. Ny fandikan-dalàna dia ny fitoranareo mpitandro filaminana dia fandikan-dalàna ary tsy maintsy miaro an'ilay position fitazonay izahay. Hoavy ny fisamborana raha ohatra mbola mitohy izany fizitsizy eto. Haiko milina izany faritana. Raha ohatra zany ka azoko tsara dia enjadro foana ny tady. Enjadro ny tady satria ny mpangataka fangatahana dia tsy mahazo valiny. Ohatra ny avokatrano ihany io ka mananjanaka anankitelo ianao dia miteny aminao hoe dada omeo sakafo aho dia mamaly ianao hoe tsy misy dia mba te anontany anao ahoana ho sisy zanako dia maharegny mandray raha ohatra tsy nomenao izy dia aka zavatra olona ery esy fandikan-dalàna ve mba valio aloha hoe ao atokatranao ianao dia mangataka aminao feheziko ny zavatra hoe tsisy nomeko anao dia mijany fa tsy hoe aka ny an'olona ry na anakorotana ny an'olona ry. Tsisy maka ny an'olona aloha izany raha ny sarisary tiako aseho dia tsy izay fana hoe matamboty ve teo hatrany fetim-boany eny toko hatrany fetim-boany teo hoe teo ianao ay ny androany tsy teo kosa aloha isapitoroka teo reo mpanao gazety vita teo araka ny enina teo rehefa pitoroka mpitandro filaminana rehefa fandikan-dalàna eny tsy maintsy manam-paritana manomboka rapito izany tsy izy tsy ny fitorahana mpitandro filaminana ka ho avelanareo avezaka satria mbola verikany fanontaniana tiako apetraka aminao ianao mitanany komandy raim-pianakaviana ianao mananjanaka ianao anaty tokantranonao telo ianao manana ny fahefana afaka manome any zanakao mangataka aminao mba omeo sakafo
omeo zay ilaiko fialanao tamaina very zanakao satria tsy misy ary mbola mikisikisina aminao dada ho a meo a no fialanao tamaina re samy meno ny dada ndray samy ao ka tsy zay zava-tsy teo tonareo a tonga eo aminay eo akaikinay a tsisy fampiasan-kery teo fa drisitrisina ao be ve izy Mifampiresaka kosa aloha zay teo e. dada omeo anay zay omeo zay fotsiny zay zany le baikinanga teo a fehezo ny olona anareo a de fehezinay ny anay a matonareo tonga teo akaikinay tsisy elanelana tsisy fampiasan-kery fa noho ny fanosinosenareo ny forsa sy akitoraka sy ny oba zay mahazo anay nanifahana anareo a miala dikan'izay a tazomy ny olombelona anareo fehezo de fehezoko ny anay Inona moa zany ny antony anakananareo olona tsy haneho hevitra azafady fanontaniana miteraka fa haneho efa niresaka ny anareo tao nisy tompona rehetra niresaka taminareo tsy tompona andraikitra ay mahavoavolana de tavy le tompona rehetra mahavolana fa azaravana le bara satria misy dispositif anapetraka basika antany kely fotsiny sy le izy zany a efa ngamba efa teo amin'ny roa taona mahery teo ary ny mpianatry medicine tsy kananantona de me manantona koa fanony resy vahaolana fa fandrebirebena foana de ireo ankizy ireo tsy adala nirotsaka izy an-dalambe nandeha nitolona nandeha tamin'ny 25 sy nirotsaka an-dalambe zay fa ankehitriny a fotoanany zao a isiny fanovana zay tsy miraharaha hoe iza mpitondra eo na iza fa hoe fotoanany zay fanovana ka mbola tsy mijoro akory ve le gouvernement sy le ministera de efa hosakanana sady zay aneo hevitra maika zany ka misy ministry ny fahasalamana vaovao tsy vomiasa zay kombona ny zavatra takinay a de ho an'ny malagasy rehetra mahatonga andreo ankizy mitolona miaritra crimogène dokotera zany nge mety ho tsaratsara karamay izy any orinany fa ho an'ny taranaka any zao misy malagasy a miandro fampatesana fotsiny satria manino tsy manam-bola itsabony jereo moa système eto amintsika marary a ny mpitasa-panjakana alifa prison charge any amin'ny klinika any de le klinika nefa lafo de lafo zany hoe trosa ho an'le fanjakana zay zavatra zay tokony miova koa anatin'ny zava-rafitra anankiray le mpiasa amin'ny fahasalamana jereo fa sahirana daholo de mba maneho hevitra zay izy de bomba sy lacrymogène reo ankizy ireo ngambany a tsy nitoraka raha tsy efa nahazo za ngambany vaky loha maly de zay no tonga nanteny hoe tsika tsy mikasitanana mpitany filaminana fa ianareo namely voalohany ka zay antso an'ny sefo a mety hoe mbola kely za fa izy tisefo a ho an'ny tanindrazana ny mahavandro mpianatry medicine ireo ary ny tantara miverina foana raha ohatra ka ny mpianatry medicine tsy adala reo fa nianatra valo taona reo a ary matoa reo mijoro a efa fianana kapoakan'ireo makasitraka indrindra tompoko a de ela fanapahana ane sefo amin'ny fitondrana olona makasitraka tompoko makasitraka amin'ny fampiresana zay zany aloha ny androany a tazomeny dispositif anay a de fehezo ny olombelona anareo de anaovana tapotra amin'ny fampiresana teto a de hitatsika hoe mafako mazamboty zay ny androany zay Tsy vetivety aloha samy feny olona afaka zay miteny vao sakidenia izy ty mantsy zao azonao raha anaraka le procédure normal fantatrareo amin'ny préfecture fa tsisy alalana azo zany ty amin'ny teny raha anaraka taratasy tsisy alalana azo zany ane hevitra le olona ka lalàna tsy mitondra nini tsy mitondra tsy velanareo aiza am'zany le maha hoe démocratique ty firenena Madagasikara ty zay miteny rehetrarehetra tampianam-bavaka draina mpianatry firina rehetrarehetra ka mahavaly an'izay fantaninao zay a hoe vina zay ny afaka maneho hevitra amin'ny vina eto Madagasikara sa ho tampianam-bava foana aloha aziky ny teneninao ka zay tsy tsy mivalinao mihitsy le resaka zazakely eny tompo zava-beo zany rehefa tsy mahazo rehefa tsisy miopelatana tsy mahazo mandeha de tsy tokony manitatra eny efa fialanao tamaina izy mbola miasista ihany zanakao raha zay no mahatsara azy de fialanao fitezany zany fialanao tamaina izy raha zay no de mahatsara azy fizinona de fialanao tamaina izy raha zay no mahatsara azy tsy atsara azy nefa zany fa apitrotra azy bebe kokoa ianao ray aman-dreny a ray aman-dreny a zay ny indrindra olona areny a ray ny olona ianao ray sy ny olona zato tsy mitovy madama ianareo tsy voafehy le tolona de mpitandro zay le olona filaminana mpitandro filaminana mangataka anareo zahay fehezo zahay da avelao zahay anony lalanay andeha aneo an'izay hevitray fehezo zay tena fehezo zay fehezo aloha nareo zao a zay ny androany tsy roanareo zay fa fehezinareo hoe ao fa barena ny lalana arovanareo mba tsy isin'ny fivoaram-pevy fa nao ny mbola baiko mbola tsy azo andeana anao a de tsy afaka mandefa anareo any de Revina aloha no mahazo afaka mifampiresaka tsika nefa mifampiresaka foana isanao ka zay mantsy le izy fa miandro fandamina nareo koa zany mahafantatra mihitsy hoe tsy ahazo ny aninona mihitsy nareo torohevitra ary zay inanao taonay aleo samy madinika de afaka mifampiresaka de tsy mbola mifampireketana de ohatr'izay ihany no resahantsika zay tapitra mifampiresana fehezo ny olombelona anao matoa tonga eto tsisy berenazy izy misy any mifampiresaka
tsisy tombony tsisy azo tombony amin'ny resaka ratsy ao velanao vezina ty samy manao takany am'izay olona entiny iala amitsy afaka mazam-body Hapisy indray mangataka tompoko misaotra indrindra misaotra betsaka ho an'ny mpanao gazety hidronay mpanakanto izay misolo tenan'ireo mpanakanto izay nandroso teny hidronay dia mitaky foana ny hoe mameo fafana amin'ny teny tanora ary aza asiana herisetra mazava loatra fa ny kajy dia 1+1 = 2 zay ihany nefa azo atao tsara fampihavanana malagasy ary ny fitandronan'ny fiarahamonina mba tsy isiany etraketraka ao anaty firenena samy teny ampandrosan'ity firenena ity daholo isika rehetrarehetra fotoana fohy no angatahany reto tanora rehetrarehetra isanandro tao mifampizizotra eto ihany manao vitsili tsy vitsili tokony no angatahany fa mangataka fotoana toerana izay toerana manan-tantara eto amin'ny firenena entina fanehoana hevitra aminareo lehibe nareo izay olombotendry voalohany tompoko tsy olona daly ianareo fampikely miantso ny fiamitreretanareo zahay miantso ny fitiavan-tandrazana any aminareo ary miantso ny fitiavanareo ny zanakareo satria napetraka ho ray aman-dreny ianareo rehefa ray aman-dreny ianareo dia adidinareo miahy ny zanakareo tompoko omeo toerana ny tanora mba hahafahany teny ary aoka tsy hisy erisetra fa mangataka izahay fefy sy arifenitra ho andreo tanora eo mba tsy isiany ny mpanaraotra médecine tsara angambatsika ny tatavaka hatramin'ny maly efa niresaka anay hatramin'ny maly hatramin'izay nietsika rehetra nataonay dia io misy antony izay mahatonga andany valo taona teny anjery manontolo teto Antananarivo misy antony izay tsy tonga fahatany aty tsy andeha mony tena na tonga avanay aty dia raha mihemitra izay tsy hoe mitsokan-dalana tsy andeha mony tena koa izay reverina tsy hamon'ny malagasy izay mandrosona miverina ny ataonay dia fampidiniana foana tsy afaka manapaka irery izay fa io tolona tsy vitanay irery tolona dia atsika rehetrarehetra malagasy izay tsy manao an'izao anay izay na misy hopitaly eo na tsisy hopitaly lalanay foana fa ty tolo ty dia natao amin'ny malagasy rehetrarehetra ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny zanaka ho an'izay rehetra mbola mieritreritra ny niditra amin'ity sehatra ny fahasalamana ty any ariana any ho an'ny zanakitsika vao afaka baka ireo sy rehetrarehetra dia ny ataonay araka izay niteneniko izay hoe izay mianatra mandinika izay aleoaloha asiana fieritreretana daholo ny zavatra atao fa tsy manao zavatra manaiky tsy manao zavatra tapitapohana fa izay noentina hoe saina miady aty izay tsy manana sandridivany aty tsy manana fitaovam-be diny dia aleo ny saina noentina miady aty izay moa zany no valin'ny fifampiresahana tetỳ tsy manaiky ny androson'ireo mpanao fihetsikatsihana ny mpitandro ny filaminana tsy misy mihitsy zany aloha ny marimaritra iraisana hatreto arak'izay retsika teo zay miverina mamonjy andreo namana mpanakanto sy mpitsabo ary influenceur ety amin'ny rond-point Nanosy Mahamasina zany ireto solotenan'izy ireto izy ireo izay manana tena vaovao tsara araka izany antsoantso amin'izany tatitra moa zany ary Zero!
Ary dia ravan'ny olona zany. Buyon yan dito. Ayun, ret. Betsaka moa tsy faly ao anatin'izay fanapahan-kevitra hoe mihemitra zay raha ny zavatra hita ety an-toerana, satria dia tapaka zany fa dia hemitra ry zareo. Raha ho an'ny hetsika androany aloha ny resahana dia tapitra teo zany aloha. Ary dia samy mirava miparitaka zany zareo avy amin'ny parametra eto. Torak' zany ihany koa ny avy amin'ny mpanakanto sy ny influenceur mandao ny toerana ety Anosy ety. Tandro falaminana moa mbola tazantsika eny amin'ny toerana misy azy teo ireny ihany. Dia tapitra hatreo moa zany mihetsika raha ny eto amin'ny Anosy manokana ny resahana. Avy amin'ireto paramètre sy influenceur ary mpanakanto. Tsy ahivontsika kely fa ny mpanakanto sy ny influenceur dia taorian'ny fihetsiketsehana, taorian'ny fifandonana teo amin'ny paramètre sy ny mpitandro filaminana zay vao namonjy an'zareo teto amin'ny rond-point Anosy teto Anosy Mahamasina. Raha ny paramètre nanomboka ny fifampiresahana tamin'ny mpitandro filaminana tamin'ny voalohany tery amin'ny rond-point Ambohidahy tery. Dia raha izao fahitantsika zao dia mamonjy ny miparitaka zany ireto mpanao fihetsiketsehana rehetra. Tsika eto fa efa nisy ihany koa nefa ny karazana barazy izay napetraky ny mpanao fihetsiketsehana ary ny influenceur sy ny influenceur dia reto tazantsika reto sy ny artiste. Zany mpanakato tsoraka tena mahita fa tsy mety izy raha mety zany mbola hatram'izay mpanakato hoe manao propagande fa izao zany efa hitantsika fa tsy mety zay mahatonga antsika mijoro am'izay tsisy paramètre raha mitsika nany ariary dia tsika kosa Ilanana raha manaraka. Zay koa mba mangataka fitaovana ohatran'ny zareo entinay miady amin'ny zareo sao dia misy afaka mamatsy an'izay mba mpanosy fitoerana mety zay mba Rava zany aloha ny androany. tsy nazo Isitaka kely fotsiny zay fa tsy rava fa mbola mitoy zay raha bitsy. Manao ny fahitanareo hoe mangataka foana, misy foana fifampiresahana nefa tsy Efa fantatra hoe valiteny hoe nao fa zay tsy maintsy miteny foana mandrapa hevitra. Dia zay zany ny atsika hoe fampitana mivantana ety Anosy ety satria dia efa tena miparitaka tanteraka. Tsy misy ny fifampivorivorena miverina eto ihany tsika rehefa misy ny vaovao tokony hampitaina fa ny amin'ny eto Anosy manokana aloha
dia isorana antsika amin'ny fanarahana zany hatramin'ny farany raha zao hitantsika zao efa lasa lavitra ireo ataontsika hoe paramède izay nanomboka ny fihetsiketsehana tetya raha ora ray lasa zay aza miala amin'ny akao info